mampiasa tokony hoentina amin'ny anatanterahana ny fifidianana zay tokony ho atao. Ankoatr'izay dia araka ny tenenina teo hoe manana tokoa fabetsaka ny olona mbola niona taminay na atao Frantsa na mikasika ny fitaovana zay tokony ampitaovana ny filohan-da mikasika ny asa-dara dia betsaka zany no fitaovana tokony tsy maintsy hoviditsika fa dia io moa tsy maintsy hojerevana ny tompona raikitra amin'ny filohan-da hoe inona no metimety kokoa amin'ny filain'ny zareo mikasika an'izay hélicoptère zay. Misy ny hélicoptère mahazaka olona 420, misy ny hélicoptère mahazaka olona 720 ka zany zavatra rehetrarehetra zany didinian'ny teknisianina ary afaka fotoana fohy dia ny tompona raikitra amin'ny filohan-da dia andeha manivelana jery an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Eo ihany koa image satellitaire efa misy ihany koa ny fiara-miasa zay ho atao na amina compagnie tsy miankina na amina firenena ihany koa fa dia efa vity zay ny contact na ny tionana amin'ireo tompona raikitra rehetra dia miandry izy ireo ny tompona raikitra isan-tokony any ivelany mba afanakam-bevitra sy jery marina zavatra tokony ho atao mikasika amin'izay image satellitaire zay fa mino fa afaka herinandro vitsy dia efa ho afaka atao na dia vahiny hoe opérationnel izany zavatra rehetrarehetra zany. Zony antoko kosa ny manendry na manolo izay ho solo-tenany eo anivon'ny androm-panjakana, misy fepetra tokony arahina kosa. Ny tondrozotra dia mametra fa zoa azony ataon'ireo enclave kely na antoko fivondronana politika no manendry na manolotra olona hosolona na eo anivon'ny parlement io na eo anivon'ny gouvernement. Nefa kosa ao anatin'ny tondrozotra koa dia misy milaza fa tsy maintsy arahana fitsipika sy ny fepetra izay mampisy ny équilibre genre sy ny fitenena zany na hoe mifampitovina isa ny lasy ny vady. Ao anatin'izay ihany koa ny équilibre régional voalaza tondrozotra daholo zany zany hoe mba fandaja ihany koa ny fiaviana avy any amin'ny faritra ny olona zay misolo-tena ny enclave kely na vondrona politika ao anatin'ny gouvernement. Ao anatin'izay zany dia raha misy ny fikasan'izy ireo an'olony membre ao aminy no ny antony maro samihafa dia tsy maintsy arahana ireo fepetra zay tondro ao anatin'ny tondrozotra. Saro-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena ny Florajoelina, entitra izy ny amin'ny tsy tokony haneritreren'ny firenena hafa ny raharaha anatiny. Raha resaka politika sy famahanany krizy io izy dia efa misy ny tondrozotra zay lasa ho lalàna. Misy ny tondrozotra najoro sy napetraka teto Madagasikara hamohanana ny krizy. Ny tondrozotra mitsitsika malagasy reny nanao ny hoe tiantinay dia tia ho ataonay. Fa ny tondrozotra dia ekeny ny fianakaviana iraisam-pirenena. Ny ekeny ny mpanao politika sy mivondrona politika malagasy. Ary ny tondrozotra io dia efa navadika ho lalàna. Ka iza reny firenena na olona afaka anely ny firenena malagasy anova ny lalàna zay ekeny ny fianakaviana iraisam-pirenena na volavola azy. Ny ekeny ny mpanao politika malagasy firenena izany eo anankiray no hoe misy firenena afaka manely ny firenena hafa hoe tia ny ataovy manely ny lalàna olonareo. Zay no voalohany. Ao anatin'izay anatin'ny lalàna iny mikasika an'iny dia tsotra ao anatin'ny tondrozotra ny famelana ny olona hoe afaka milatsaka na tsy lany milatsaka. Voalohany aloha dia ny afahana milatsaka dia misy lalàna feno eto Madagasikara. Mahafeno ny fepetra ve ny olona ilatsaka sady tsy amin'ny firenena iza na firenena iza no mandidy an'izany fa efa eo ny cour électorale spéciale manaraka sy mijery an'izany eo ny cour constitutionnelle raiza. Fa iverena verilana zany mikasika an'le feuille de route dia anatin'ny feuille de route mazava raha toa ka manam-pikasana ilatsaka
des amis, na ny prime ministre, na ny gouvernement, na ny parlement, dia namelavelana eny toloandro milora ny fifidiana. Zay ny lalàna. Sa misy olona moa hoe afaka manao io atao venim-bolana anday ohatra, tsy misy zany. Ka tsy misy mifanifitenena an'izany dia fanitsakitsana ny fiandrianam-pirenena ny firenena malagasy. Ary zany tsy afaka ho ekitsika mihitsy zay fifanarahana malagasy fifanarahana malagasy. Fa tsy afaka ekely zany satria lasa miverina makany ariana indray tsika mba tsy afaka tena vohitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena, mba tsy afaka tena vohitsakitsaka ny Madagasikara natoa ka zany ho zavatra mitranga satria tsy firenena no tokony anely ny olona hitatana sy hitondra ny firenena fa ny vahoaka malagasy no misafidy amin'ny olona zay hosafidianiny mahafely fepetra hitatana ny firenena. Mbola anatin'ny tombanezaka kosa ireo tompon'andraikitra ho ihany ny filoha raha naneho ny heviny ny amin'ny mety ho fidiany filoha teo aloha izy. Ny fivoriana nataony Zaleky farany teo dia misy milaza fa hoe zavatra tsy voalaza dia misy ny danger na ny conséquence tsy mesurable na zavatra mety ho ateraka izany tsy fantatra hoe tonga makaiza mikasika ny firenena amin'ny filoha teo aloha. Zay efa tonga ny taon'ny Zaleky nilaza hoe tsy maintsy misy délégation hanao ny évaluation mankaty a Madagasikara mijery ny fitezany sy ny tsy fitezany zany sy ny fomba mety ho anaovana an'izany. Ankehitriny filazana an'izany tsy voazao le tsika ainareo hoe ohatra fa telo taona zay tsika ainareo hoe misy voto foana fa ladinena tsara fa tokony tsy mamitaka an'le olona miaraka amin'ny tenany koa io araikitra mitantara anankiray milaza marina amin'ny mpiara-diany sy amin'ny olona fa tsy mety le mifampitapitaka foana. Ka ny zavatra misy aloha ankehitriny dia ny hoe tsy maintsy atao zay évaluation zay. Aiza ho aiza ny fipetraka zay évaluation zay na fankajalanjana an'izay fitezany zay zavatra anankiray voalaza zay. Nanao antsoavy ny filoha Andry Nirina Rajoelina tetỳ am-pamaranana ny amin'ny tokony amelana amin'izay ny fifandranitana fotoana tokony iraisa-tsaina izao ho ihany izy.